Coucou! Dia tonga soa taon'ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny resantsika anio zany dia fandaharana manokana momba ny zavamisy eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, zavamisy izay tsy dia sahy resahana loatra zany kanefa dia zavatra mety anampy anao betsaka amin'ny fiainanao ary mety ihany koa nefany animba zavatra maro raha ohatra ka tsy hainao zany ny mampiasa azy. Alohan'ny anomboantsika ny resaka moa zany dia azadino ny manao ny masika, ny manasa tanana ary manaja ny elanelana amin'ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina mandritra ny valanaretina coronavirus satria anatsara ny fiainanao zany zavatra zany ary dia anatsara ihany koa ny fahasalamanao eo amin'ny fitandrovana. Ny resantsika anio zany dia momba ny fiankinan-doha amin'ny firaisana ara-nofo. Tsara ho marihana fa ny zavatra toy izany dia tsy dia mba sahy-tenenina, tsy dia sahy vakiana eo amin'ny fiarahamonina kanefa dia tsara ny manazava momba io toe-javatra iray io zany satria ny fiankinan-doha amin'ny firaisana ara-nofo dia mitovy ihany amin'ny karazana fiankinan-doha rehetra izay misy amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, dia toy ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina zany na ny fisotroana toka na amin'ny sigara na amin'ny filokana na amin'ny karazana zavatra rehetra izay misy na ny fiankinan-doha amin'ny fitiavana na ny dépendance affective. Ao anatin'ny karazana fiankinan-doha daholo zany ny fiankinan-doha amin'ny firaisana ara-nofo ka mila jerena akaiky ny momba izany zavatra rehetra izany satria mantsy efa nazavaiko teto ny hoe inona ny atao hoe firaisana ara-nofo mirindra, efa nazavaiko teto hoe inona ny atao hoe libido. Averiko eto indray zany ny libido dia ilay karazana hormone ao anatin'ny ati-dohantsika ao zany, izany hoe vokarin'ny ati-doha zany izy io ka mampisy ny fientanana bebe kokoa amin'ny olona iray ny anao ny firaisana ara-nofo ka misy izany ny karazan'olona izay mamokatra bebe kokoa ny libido ary misy zany ny tsy de tena mamokatra be loatra an'io zavatra io ka hoe lafiny tsara ve sa lafiny ratsy izay rotota izay. Eo zany no hoadiaditsika ny momban'izay fiantraikan'izay zavatra zay eo amin'ny fiainan'ny tsirairay ary eo amin'ny fomba famokarany eo amin'ny resaka asa sy ny projet izay ataony. Ny libido zany dia tsy voafetra ho ao anatin'ny firaisana ara-nofo ihany zany no ampiasana azy fa afaka ampiasaina amin'ny zavatra maro izay afaka hoentinao mamokatra ny libido, afaka ampiasainao amin'ny fikarohana na ny projet izay ataonao, afaka hoery entinao mianatra mahatonga anao ho tafita amin'ny tanjona sy ny diplôma ambonimbony kokoa, afaka ampiasainao amin'ny resaka artista na eo anivon'ny firana izany na eo anivon'ny famokarana ny zavakanto amin'ny karazany maro. Mety ho afaka ampiasainao koa izy zany amin'ny karazana hoe fananana ny énergie izay ampiasainao anananao ny motivation sy ny enthousiasme, ny hafanapo amin'izay zavatra rehetra ataonao zany eto ambonin'ny tany. Ireo zany dia zavatra afaka ampiasainao daholo
ao amin'io libido io, ary afaka ihany koa hitadiavanao vola. Raha ohatra nefa ka tsy hainao zany ny namily an'ilay énergie sexuelle mantsy zany ny anaran'ny libido amin'ny resaka siantifika. Rehefa tsy hainao ny namily azy zany tany amin'izay zavatra rehetra nitantaraiko teo izay mety hitera-bokatsoa ary tafitanao amin'izay tanjona kedrenao, dia mety lanilany fahatany izy zany atao amin'ny firaisana ara-nofo. Raha miresaka hoe lanilany fahatany ao amin'ny firaisana ara-nofo, izay tsy midika hoe tsy tokony izany hoe anao firaisana ara-nofo be loatra zany ny olona iray, satria raha ohatra ka ampiasainy ohatra amin'ny vadiny ao an-trano izay hoe entiny amikarana ny taranaka izay andimby azy any aoriana, entiny hikolokolo ny fitiavana sy hatsaratsara ny fifandraisana ao amin'ny mpivady, dia tsy misy maharatsy an'izany. Fa ny tiako tenenina amin'ny hoe libido izay mety ho lanilany fahatany zany dia ny hoe ny firaisana ara-nofo izay tsy de mitondra anao makaiza izany no nandaninao azy. Izany hoe ohatra ho an'ny lehilahy zany dia tsy mitsara no ataoko eto, na anao karazana fiampanganan-drakoto na rabe amin'ny fombafomba fitondran'ny fiainana. Fa raisintsika fotsiny zao ohatra dia ny hoe ny fampirafesana vehivavy maro, na ny hoe ny fanabadiana vehivavy maro. Izay zany matetika dia hoe karazana libido sy énergie sexuelle izay lanilaniana fahatany, satria mantsy ny mety mahalanilany fahatany azy dia voalohany indrindra aloha zany tsy tena hoe ao anatin'ny tena hoe fitiavana zany no anatanterahana andanina an'ilay izy. Ary ireo vehivavy maro izay andanina azy ireo koa move misy zavatra entiny amin'ny fiainan'ny olona anankiray, satria matetika ny zavatra misy dia depansy sy fandanina izay atao ivelan'ny tokantrano zany ny akabeazan'ireo, izany hoe zavatra mbola hery sy énergie olanina zany ambadika ny tokantrano. Ka tsy anjarako ny tsara ny tsirairay amin'izay zavatra zay, fa hoe inona no mety ho aterak'izay zany amin'ny fiainanao. Satria raha ohatra mantsy zany tsy mahay mampiasa an'io libido io zany, indrindrandrindra moa zany ny lehilahy, dia izay hoe lanilany fahatany zay, nefa potentiel goavana de goavana zany io libido io, hoentina mikarakara na ny manatotosa projet iray amin'ny fiainanao, izay efa avy nitantaraiko teo zay zany ny karazana projet rehetrarehetra izay azonao ampiasana ny libido. Ka tantaran'ireny olona izay nahavita zavatra betsaka, zavatra goavana tamin'ny fiainana ireny zany dia matetika ny libido nampiasainy tao zany. Maro amin'ireo mpanefoefo millionnaire sy milliardaire eran-tany ireny zany no olona izay nahay nampiasa ny énergie sexuelle andeha anaovany izany réalisation amin'ny nofinofiny zany eo amin'ny fiainana. Inona izany no hoe mampiavaka an'ireo zany karazan'olo izay nahay nampiasa azy sy nahay nametraka tsara an'izay libido izay teo amin'ny fiainany, dia misy karazana discipline ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany.
dia ny fananana ny finiavana, ny fananana ny faniriana, ny faniriana izay tena faratapony amin'ny faniriana eto ambonin'ny tany zany dia io faniriana amin'ny firaisana ranofo sy ny ateraky ny io libido io. Zany hoe ny araky ny fikarohana zany, ny fafinaretana azo indrindra zany azon'ny zanak'olombelona eto ambonin'ny tany zany dia io fafinaretana ao amin'io firaisana ranofo io. Ka raha tsy hay tsara zany ny mifehy amin'izay zavatra zay dia irona tanterakany zany ny fanirin'ny olona iray, izany hoe ho focaliser ao amin'ny firaisana ranofo ihany zany no ampiasany an'ilay libido. Dia nefa mety olona mety anana potentiel goavana de goavana izy anaovana zavatra hafa, projet hafa izay mety anatsaratsara kokoa ny fiainany ary mety hitondra azy amin'izany ataontsika hoe fanatotosana zavatra izay miavaka ary manatantara eto ambonin'ny tany, nefa lanilany fotsiny zany tato amin'ny firaisana ranofo. Tsy misy maharatsy an'izay hozy aho araky ny fanadihadiana efa niteneniko teo, fa mety ho betsaka nefa no mety ho vokadratsy ateraky izay hoe rehefa natotonao tany amin'ny firaisana ranofo ihany zany ilay libido izay mety goavana de goavana, ary mety hoe libido izay nilovanao tamin'ny razambenao rehefa natotonao tao dia mety ho maro dia maro ny zavatra izay hoe tsy totosanao ny nanao azy, ny projet nanao azy fa natotonao tany amin'ny firaisana ranofo rany fotsiny zany. Ka eo no mipetraka ny hoe inona ny mety ho vokadratsiny dia ny hoe reraka ianao, reraka rabatana, satria raha ohatra ka manana vehivavy maro loatra ianao amin'ny fiainanao dia tadidio fa ny firaisana ranofo dia mandreraka sahala amin'ny mandeha mihazakazaka 5 kilometatra nga 5 kilometra any hoany raha ny évaluation-ny scientifique zany ny fanaovana firaisana ranofo indray mandeha. Ka raha eritrereto zany raha ohatra ka misy karazana vehivavy maro zany no ao anatin'izay hoe programan'ny lehilahy iray ny andeha hitety amin'ireo vehivavy ireo, dia eritrereto zany ny énergie laniny zany, ny fotoana laniny amin'izay zavatra rehetrarehetra izay, dia eritrereto ny hoe fotoana laniny tokony anaovany projet izay mety anatsaratsara kokoa ny fiainany, nefa nolaniny zany tato amin'ny fafinaretana ranofo fotsiny. Eritrereto tsara izay zavatra rehetra niteneniko zay fa tsy mitsara ary tsy manamelika an'izaniza ny fandaharako eto, fa manazava aminao fotsiny zany ny hoe fitaovana izay tsara hoentinao amin'ny karana ary anatsaratsarahnao kokoa ny fiainanao ao anatin'izay firaisana ranofo zay, dia mety ho maro ny zavatra mety ho aterak'izay raha ohatra ka tsy voafehy, dia ny hoe ny zaza izay aterateraka eran'io amin'ny vehivavy eran'io zany, kanefa mety tsy hanana akory zany ny lehilahy iray ny hoe ny moyen izay entiny amelomana an'ireo karazana zaza rehetra izay napetrany tamin'ny vehivavy izay nilalovany. Izany hoe misy ihany koa zany ny resaka hoe responsabilité ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay, satria responsabiliténao lehilahy ny
zaza izay amboarinao eto ambonin'ny tany. Mila ho fantatritsika daholo ny zavatra rehetrarehetra toy izany. Ny zaza izay hoe tsy manandray, satria aiza moa tsisy hoe zaza tsy manandray, misy rainy daholy naboatra azy, fa ny hoe ny reconnaissance moa ve ety amin'ny fiainan'ny lay zaza izany zavatra zany rehefa ny aoriana. Eo zany mbola mipetraka ihany koa lay hoe responsabilité ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany koa. Natao ara hoe manam-bola ilay lehilahy ny hoe amelomana an'ireo karazana vehivavy maro izay anaovan'ny firaisana ara-nofo, dia efa depansy ihany koa zay, depansy miala amin'ny fiainana. Ka izy ihany mahafantatra ny hoe hitondra azy makaisa ilay depansy betsaka zany izay miparitaka, tsy ahavitana zavatra iray misongadina zany. Maro zany ny hoe zavatra mety hoentin'ny libido rehefa tsy voafehy, tsy tokony andeha amin'ny zavatra izay tsy mitera-bokatsoa, satria rehefa ambony be koa ny libidon'ny olona iray ka tsy voafehy, dia izay ilay miteraka koa ny hoe tsy fahafehezantena amin'ny resaka filana. Eo koa no mety miteraka ny hoe resaka fanolanana. Nefa zay zavatra zay dia rehefa firaisana ara-nofo izay tsy nifanekeny rotota, tsy neken'ilay vehivavy, dia ao anatin'ny fanolanana zay. Nefa dia crime contre l'humanité koa ny fanolanana olona, ny fanolanana vehivavy izay tsy nanaiky ny anao firaisana ara-nofo amin'ny lehilahy iray. Nefa dia miteraka ratra-po zany zavatra zany ary dia miteraka fahasimban'ny toe-tsaina. Rehefa tsy mahafehy tena koa ny lehilahy ao anatin'io libido io, zany hoe mirona any amin'ny passion hafa zany ny libido, dia mety hiteraka koa hatrany amin'ny famonoan'olona. Ny famonoan'olona izay tiako tenenina eto moa zany dia mety andeha hatrany amin'ny fangalarana sy ny crime, mba hoentina anatotosana zany hampiasana ny libido, satria ao anatin'ny passion zany zavatra rehetrarehetra izany, ny hoe mba hahafahana zany mampiasa an'ilay libido, satria ny karazana fifampisintomana koa dia miditra ao ny pouvoir, ny hery sy tanjaky ny lehilahy izay mety hitondra azy zany hatrany amin'ny fanaovana ny karazana crime sy ny fangalarana sy ny sisa sy ny sisa, mba hoentina zany amalifaliana an'ilay vehivavy ohatra. Rehefa tsy narona zany tato amin'ny lalana mahitsy izany ilay libido, dia mandeha any amin'ny lalana izay miolakolaka, izay mety hitondra ny olona iray zany ao anatin'ny fahavoazana amin'ny fiainana. Satria rehefa mangalatra ianao dia aiza ny mety hiafaranao any am-ponja, rehefa mamono olona ianao dia aiza ny mety hiafaranao, mety koa ve amin'ny consciencenao zany zavatra rehetrarehetra izany. Ka eo zany no entiko ampisainana antsika fotsiny zany, satria ho antsika mainty hoditra miteny ny hoe Afrika sy Madagasikara. Rehefa miteny hoe mainty hoditra, dikan'izay dia rehefa tsy vazaha rasy caucasien ianao dia mainty hoditra ianao, na dia mazavazava hoditra ara ianao na somary maintimainty kokoa, dia mainty daholy izay karazan'olona izay. Raisiko ny Afrika sy Madagasikara malaza dia malaza
fa manana libido ambony dia ambony ny mainty hoditra. Saingy eo amin'ny fampiasana azy izany eo no misy ny mandringa. Izany hoe lanina any amin'ny resaka fafinaretana ranofo be loatra zany ny libido, fa tsy entina ato amin'ny karazana projet izay hanatsaratsara kokoa ny fiainanao, izay hitondra ny firenena any amin'ny metimety kokoa angamba amin'ny famokarana sy ny fikarohana. Fa mirona be loatra zany ato amin'ny ilay fafinaretana ranofo. Etiko ampieritreretana antsika fotsiny izay zavatra rehetrarehetra izay, satria ny olona aty amin'ny tany mandroso ny ankabeazany zany dia mahay mampiasa ny libido io izy hoentiny amokarana, ary tsy manana an'io betsaka izy. Profiny zany dia ny hoe izay ane no antony nahatonga ny fotsy hoditra nanao ny fanandevozana naka ny mainty avy any Afrika sy Madagasikara, satria hitany fa ireo no manana ny hery sy ny tanjaka afaka ampiasainy any amin'ny plantation tany amin'ny sud any Amerika sy tany Amerika, ny plantation ny coton, ny plantation ny canne à sucre sy ny sisa sy ny sisa, satria manana an'izay hery sy tanjaka ara-batan'izay ny mainty hoditra. Ka azontsika exploitena zany zavatra rehetrarehetra izany amin'ny fampandrosoantsika ny firenentsika. Ny hery sy tanjaka manana an'izany sika, manana sika ny endrika, manana sika ny fahaizana, manana sika ny heritsaina. Manana heritsaina ny mainty hoditra matoa mahataty ny rasisma sy ny fanavakavaham-bolokoditra tao azy, matoa mahataty mahazaka ny zavatra tsy mety rehetra ny atsonjay sy ny karazana intimidation rehetra tao azy, satria zavatra ohatran'izany dia tsy ananan'ny fotsy hoditra zany. Raha vao misy zavatra kely, intimidation kely na frazy izay manafitoina azy dia efa mety mahavoan'ny depression nerveuse azy izany zavatra rehetrarehetra izany. Aiza ho aiza nefa ny nanaovana ny mainty. Manana potentiel zany ny mainty hoditra entiny ampandroso ny taniny, manana potentiel ambony dia ambony entiny amokatra ary anatsaratsarany kokoa ny fiainany. Saingy inona ny lesoko dia izay hoe ampiasaina amin'ny zavatra mahafinaritra ny akamaroany zany, fa tsy atao amin'ny mahasoa. Mbola maro zany amintsika mainty hoditra no variana atao amin'ny mahafinaritra, fa tsy mandeha firy zany atao amin'ny mahasoa. Faran'ny mainty hoditra no mifo, ny mainty hoditra no mirahina ary tsy mamadika tany-drazana, ary tsy mivarotra intsony ny mpiray tany-drazana aminy, ary mampiasa ny libido araky ny tokony ho izy amin'ny tokony ampiasany azy, dia ny Afrika sy Madagasikara no ho puissance mondiale. Ary izany zavatra zany dia tahotra ao amin'ny fotsy hoditra, mahatonga azy izany manao ny karazana stratégie rehetrarehetra mba tsy atafitany Afrika. Inona moa ny stratégie voalohany izay ataony? Dia ny fampizarazarana anao. Inona koa ny stratégie manaraka? Dia ny fanolorana anao
karazan-javatra rehetra mahafinaritra ny saina, mahasodoka, maharoboka ny fafinaretana à l'extrême. Nefa izy mahafantatra tsara hoe mila miasa le izy, mila mifofotra le izy vao mahazo zavatra. Fa ianao asainy mamirapiratra fotsiny, omeny nyity karazana filibana sy filana izay mila vola be ny manao azy, dia roboka ao ianao, dia mora ho azy ny mitondra ny fiainanao à gauche à droite. Kanefa raha ohatra mifoha ianao dia ianao no afaka hitondra azy à gauche à droite. Trafika ianao me mahery tomboky lasy tomboky vavy, aza tao mahatezitra ambava homana ampomeritreritra. Tsy dio matetika ny fandaharana zany forêt santé aty Canada manaova abonnement, fa anatsara ny fiainanao ary hitondra hasambarana ho anao. Veloma tompoko.